Zay ny amin'iny fa nankalaza ny fitsingerenan'ny foronan'ny antenimieran'ny faritra Afrika Atsimo eto Madagasikara ny farany herinandro lasa teo. Tetsy ny hôtely Bisy tetsy Antaninarenina no notontosaina ny lanonana namariana izany fotoan-dehibe izany. Tao anatin'ny lanonam-pianakaviana tanteraka no nizoran'ny lalona izay natrian'ireo olo manan-kaja maro. Nankalaza ny fitsingerenany ny foronan'ny antenimieran'ny faritra Afrika Atsimo eto Madagasikara na Masatrisy ny farany herinandro lasa teo. Ny maso ivoha afrikanina tatsimo sy ireo olo manan-kaja nitsolontenany fitondram-panjakana malagasy. Nanamarika izany fankalazana izany lanonana izay nitontosaina tetsy amin'ny hôtely Bisy etsy Korondrano. Tonga nameny voninahitra ny fotoana Andriamatoa Andriantina Ulrich, ministry ny fitaterana sy ny fizahantany izay nisolontenan'ny ministry ny raharaham-bahiny lasa namita iraka any ivelany. Nivoatra nandritra ny lahateniny izay naopana indrindra tamin'ny lohahevitra hoe ho fampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ny lafiny ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo. Fa nanampy hatrany amin'ny fampandrosoana ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara i Afrika Atsimo tamin'ny alalan'ity antenimieran'ny varotra ity. Tsy ho diso fanantenana araka izany i Afrika Atsimo satria efa nataon'ny fitondram-panjakana malagasy lahara-pahameana ny hanomezana lanja bebe kokoa ny fampandrosoana ny sehatra tsy miakina. Nasiany ministry ny fitaterana sy ny fizahantany resaka ihany koa ny mikasika ny fiara-miasa sy ny fanakalozana traikefa eo amin'ny firenena rotonta mba hahafana mampandroso ny sehatra ara-toekarena indrindra ny sehatra tsy miakina. Efa nametraka politika ny fitondram-panjakana malagasy ho izy entina ampivoarana ity sehatra ity. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nizoran'ny ity lanonana ity izay natrehan'olo manan-kaja maro.